zavatra fiavenana arahanao eto amin'ny andramotra izao sy ny ankirajeo isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo zavatra fiavenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radioakolo Salama Mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toriteny sy fampahelezana. Zavatra fiavenana, zavatra fiavenana. Sambatra izay mbola mihaino aho ka miaro tony mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarana. Mialoha ny fiavenana amin'ny alina ny maso mba isainsainako ny teninao. Zavatra fiavenana, zavatra fiavenana. Alleluia, dia amin'ny fifania lehibe indray raha sambambolana ny amintsika amin'izao fotoana izao dia fahabiray tena komiana aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity dia fiadanana tompo eo amintsika tsirairay avy dia ara-panenao natratranyizao sabata masina izao ho an'ny sabatsika rehetrarehetra tonga soa ary miarabanao manonona fiadanana tompo amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity. Fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. Androany fa tonga miaraka aminay dia tena aminay tsika sendrasendra koa natagavanay eto tena misy raha ilany tompo anao eto. Halleluia. Tena natsoina manokana mihitsy ianao tonga eto ka dia ararotsy izany fotoana izany fa fotoana fahasoavana zao fahafahantsika mbola mihany tenin'Andriamanitra mianoka anatin'ny tenin'Andriamanitra. Androany ianao dia tenin'Andriamanitra reninao farany alohan'ny atory dia azo antoka fa tsy olona mba hanofo ratsy izany ianao azo antoka fa tena anjerin-jeo vito manodidina anao raha toy ianao mitialina ty tena milamina be mihitsy nareo menakavy ka dia maretatra amin'ny farany ampaheranao any ny tenin'Andriamanitra izay orenesintsika eto apitrakanao any anasitrananao raha marary ianao ho tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Ndao aloha milohan'ny zavatra rehetra aloha andoritsika hivavaka tsika hivavaka dia ametraka ny fotoana ity fotoana ity ampilatan'Andriamanitra fa tsara izany raha apetritsika ampilatan'Andriamanitra foana dia andao mpanzotsika ny vavitsika kodanyla ao Belzika ao hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana. Kodanyla menanao avetrana aloha fitenenana. Pastera na amin'ny fitenenana tahin' Jesosy tsika rehetra mbola hiara-mivavaka tsika. Jesosy malalo mbola faly sy terany meny voninahitra ao faly satria mbola tonga eto izay Jesosy malalo. Vary koa izay satria mbola namindranao foana mandritra ny anay mahay mbola teo anao niaraka taminay mbola nitantana anay mbola nivimbina anay tsirairay avy anao Jesosy satria tonga eto izay amin'ity androany ity Jesosy mbola ven'ny teninao sy ny fianarana avy aminao ary mbola narovanao izay tsirairay avy Jesosy. Saotra koa tamin'ny rano izay mbola niaro anay teny amin'ny lalana regny. Saotra tamin'ny teny rehetra izay nomenao anay mandritra ny anay mahay Jehovah malalo. Androany Jesosy mbola mangataka ny fahadiovan'ny fonay tsirairay avy Jehovah miranao raha natrika eto izay amin'ity androany ity raha ihaino teninao raha ndray ny teninao Jesosy dia Jehovah miranao ny tsirairay avy amin'ity androany ity ka dia mbola petroko feno eto am-pelatananao ny fandaharana rehetra Jesosy malalo mangataka ny ranao andrakotra ny fitaovana izay ampiasaina eto andrakotra ny telefona sy ny ordinatera na ny izay fitaovana rehetra ampiasaina amin'ity androany ity amin'ny fobeny any Jesosy oka ny ranao andrakotra ny fitaovana rehetra ny ranao andrakotra ny telefona tsirairay avy andrakotra ny connexion ny fotoana edy tsy azony dia volangalarina amin'ity androany ity dia tiako soraka amin'ny anaran'i Jesosy oka ny ran'i Jesosy andrakotra ny tsirairay avy mba hifantoko ary handray ny teninao amin'ity androany ity Jesosy malalo ary raha koa fa mirano izay tondra ny teninao anao ny endrin'ny lera na mivavaka
na amin'ny toriteny izany sy ny famelabelarana na amin'ny famitiana an-tsoratra na amin'ny vavoka firenena Jesosy sy ny fizarana fahatsapana ka dia misaotra indrindra tompo tsara indrindra misaotra amin'ranao izay andrakotra an'izay tondra teninao sy amelabelatra ny teninao avy Jesosy malalo aoka ny fananao masiny manatrika any amin'ity androany ity fa izay rehetra indray ny teninao dia tsisy varimbariny tsy resy ny tory Jesosy malalo raha mbola misy olo hitanao mangetaitany ambadika any aoka ny fananao masy tondra izany olona izany kasika ny fony izay mbola tsy voakasika amin'ity androany ity Jesosy malalo ka dia misaotra indrindra tompo tsara indrindra anao ny tery sy ny atsa anao taloha indrindra ka mandrakizay aleloia amen. Aleloia, mankasitraka ninanao ranambavy Kodanila ao anatin'izay vavaka mamy be izay nentinao nanomboana amin'ny fotoana izay dia Andriamanitra manakaiky pasoavana amaly fidianao dia mitongositra sy pasoavana hatrany mahereza foana ny asany tompo aiso ny tsodrano ary amin'ity androany ity tsodrano raisitsika androany dia amin'ny Isaia voalohany 5:20 ka hatramin'ny 5:20 minaran'i Jesosy. Isaia voalohany 5:20 ka hatramin'ny 5:20 hovakiko aminaran'i Jesosy manao hoe ka dia hoy Jehovah tompony maro ilay mahery ny Israely hiala fo amin'ny mandrafy aho ary amaly ny fahavaloko dia amerina ny tanako aminao ka ho dioviko amin'ny lavenina ianao ahafahan'ny taindrendrikao ary esoriko ny firaka rehetra aminao dia ampodiko tony teo aloha ny mpitsaranao ary mpanolotsananao ho tony tamin'ny voalohany ary rehefa afaka izany ianao dia antsoina hoe tanàna fahamarinana tanàna mahatoky. Halleluia, amen. Amin'izao fidirantsika amin'ny sabata izao Andriamanitra ny anala anadio anao amin'ny lavenina dia ho afaka avokoa ny taindrendrika rehetrarehetra dia hiala ny firaka rehetra fa volamena mamirapiratra ianao miditra amin'izao andro fitsarana izao dia mamerina anao amin'ny laoniny anie Andriamanitra mamerina ny tanany aminao anie Jehovah. Halleluia, manomboka eto ny zavatra tsy vitanao tamin'ity herinandro ity. Misy amintsika eto zara raha tonga eto androany zara raha natratra n'ity andro androany ity fa tena niady mafy tamin'ity eny aman'ity miarabanao tonga somatsara eto raha pitso vita sabata ohatr'izao tsy erosinyotsony ny fiainanao. Misy zavatra iova amin'ny fiainanao, misy zavatra fahasoavana hitsenanao amin'ny anaran'i Jesosy satria maninona amerina ny tanany aminao Jehovah dia tena apody ny fahatsarany fiainanao apody ny fahatsarany rehetra aminao Jehovah Andriamanitra. Halleluia, hotain'ny tompany antsika rehetra miditra tanteraka tsika anatin'ny 20 andro sisitsika dia miditra amin'ny Pasika. Halleluia, dia miaina anatin'izany Pasika izany tsika raha pitso tsika ao anatin'ny Zoom ao anatin'ny commencement dia efa hiaina tanteraka sady amin'izany fiomanana ho amin'ny Pasika izay tena fety tena mamy ary tena hoe anisan'ny fety lehibe indrindra izay ankalazaintsika ara-baiboly izany Pasika izany koa dia tahin'ny tompo isika rehetra inona ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao, inona ny fahasoavan'Andriamanitra izay nitranga tamin'ny fiainanao dia niady izao ry havana marana ity herinandro ity somary nandalo ady mafimafy kely izao ny zavatra tena marina mbola nitehirizin'i Jehovah ho tsy hanan-java-mahory izay menakavy tamin'ity eny aman'ity zavatra kely somary nanirakirana kely somary mafimafy kely tamin'ity herinandro ity anaty androany ary dia somary niatrikatrika ady kely fa ny zava-mahafinaritra dia izao hoe halleluia ny ady mandalo ino zao ry ady dia efa lasa fa Jehovah mijanona. Halleluia, ny fahasoavan'Andriamanitra mijanona maharitra eo amintsika izany no mbola fahantsika tonga somatsara tena feno fifaliana. Halleluia, miditra amin'izao sabata ny Jehovah izao ry havana marana tena hoe ilaintsika ny fitsarana tena ilain'ny fanahintsika ty sabata ity ka dia izany miteny aminareo androany hoe voninahitra n'Andriamanitra fa tsy nanan-java-mahory izay menakavy tamin'ity eny aman'ity tsy nangatakatiny ary tsy nitady fanampiana tsy nangataka tamin'izanizy avitanay Jehovah. Halleluia, ny fiainanay ho an'Andriamanitra ny voninahitra anjaranao ireo zao no mijoro avombelo fataontsika anao hira izay manomboka mitory ny Pasika sady dia anatin'ny teritena afaka manoratra izay hitanao fa hoe fijoroana avombelona mendrika ho atolontsika an'Andriamanitra ny tendro an'ity tsy hanomboka ty fandaranty raha tsy misanatra eto Jehovah amin'ny alina fijoroana avombelona tsika tsirairay avy menofinaritra daholo tahian Jesosy.
Aleloia, ny zavatra adinontsika teo anareo izay nalala, ino ary zavatra adinontsika teo adino a ny arabantsika rehetrarehetra na de mialana tsiny indrindra fa arabaina aloha ny Angidina Rodriguez tany ambony tany miala tsiny fa efa lasany ambony any Angidina Rodriguez, Arabie Saoudite, Mario Hortensine, Koweït, Miriam Andriamalala, Allemagne, Etody Noelina, France, Razanasoa Sylvie, Koweït, Raiso le tsodrano teo Natanina Marie Charline, Madagasikara, Asana Apôstôly Madagasikara, Tous Jesosy mandrakizay Allemagne, Artisanat de Madagasikara, France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Erikaraky, France, Ferdinand Rakoto, France, Jesosy Angidina Rodriguez, Arabie Saoudite, Marie-Jo, États-Unis, Ampionina France, Kadaka Malala, France, Jessica Patiti, France, Thierry Berthelot, France, Asana Apôstôly Madagasikara, Tsira Mboramela, France, Noro Malalaseny Madagasikara, Mamina Angelique, Koweït, Etody Noelina, France, Soa Meva, France, Alléluia, Angidina Rodriguez, Arabie Saoudite, Tsira Mboramela, France, Marina Tiana, Canada, Verselina, France, Lovletina, France, Alléluia, Erikaraky, France, Alléluia, efa fijona vavolombelona ve ty any ranam-bavitsika $100 ty miteny le jodrano teo izy misaotra $100. Alléluia, marina tiana amin'ny teny vazasan'ny teny anglisy misaotra indrindra. Elana miariniana France, Lovletina, France, Alléluia, misaotra anareo mamerina ny tsodrano amiko. Alléluia. Manomboka marina tianatsika no anomboka maky ny témoignage ary isaorana sady isaoran'Andriamanitra nanome tombonandro ahy tsy narary
tsy naheno vaovao ratsy ary mbola afaka manao sabata. Alleluia, tsara Jehova. Alleluia. Tainy Jesosy zokiama azan Sylvie Koety, sambo Koety, Nasimi Madagasikara. Hoy zokiama zoky tody hoe voninahitry n'Andriamanitra irery ihany fa tonga soe daholo isika mianakavy. Alleluia, amen. Hoy izany tojo hoe alleluia. Ny tontolo androko androany dia isaorako an Jesosy fa tsy niasa za androany dia nisy fotoana mba niarahako tamin'ny aveako tao amin'ny parc d'attraction reny dia faly izy sy nahatede sakafo sy ny sisa dia diraiko Jesosy niaro sy nanome ny hanina zaza ho any mianakavy kely. Alleluia, amen. Anguina Rodriguez, alleluia. Dia Jesosy fa vita somatsara ny anemana misaotra azy teo foana nampahery sy nanomana tamin'ny lafiny rehetra somary reradreraka fa sofa misy ny sabata fitsarana ho azy rerana ny voninahitra. Alleluia, amen. Hoy artisanity Madagasikara, alleluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa vita ny anemana afaka manatrika sabata masina lamina tontolo andro ny farana ny asa amin'ny asany lamina be zany fa aliko fa mbola afaka mifankahita amin'ny vady aman-janaka dia rena Jesosy voninahitra ho azy rerany. Amen. Alleluia. Angèle Pagès, France, tonga so ihany koa. Voninahitra n'Andriamanitra misaotra an Jesosy amin'ny fahatsarana rehetra ataony. Hoy Versilina. Alleluia. Olona ambavy hoe alleluia. Ny tontolo androko androany dia isaorako an Jesosy fa nandeha toerana lavidavitra dia misaotra an Jesosy fa tafaverina somatsara an-tanàna verinaina sady salama tsara aho sy ny ankonako. Alleluia, amen. Mila vidina isaorako direct sy isaorako Jesosy niaro sy nitantana ny tontolo andro indrindra ny anemana ary mbola nataony nahatratra izao sabata masina fitsarana sy fahafinaretana izao indray. Amen. Hoy ny olo malagasy eny hoe isaorana Jesosy fa mbola nitahiry hatrany ka nanome tombona androm-pahavelomana afaka manaraka izao fotoam-bavaka fiambenana izao indray dia raina mandraika hariva ny anarany. Tsara Jesosy. Hoy Erika hoe zoky Erika, alleluia. Ndraiky Jesosy fa vita somatsara ny anemana afaka hiarika sabata mpifalinana dia somary mandalo sy fahasalamana kely aza dia androany tena nahazo hery sady vita tsara daholo ny asa aman-draharaha rehetra ary mbola narovany izay mianakavy kely. Amen. Tsara Jesosy. Olona vavikadaka hoe misaotra n'Andriamanitra nahatratra izao sabata masina izao mbola noho ny fitantananao Andriamanitra ao, Andriamanitra malala anay mbola nomena fifinaina somatsara izay dia raina hatrany ny anaranao Jesosy malala. Amen. Alleluia. Hoy Soameva hoe tenena Jesosy malala tompo sabata fa vita somatsara tontolo andro, vita somatsara ny anemana nahazo fahasalamana hatrany tsy nahay vaovao ratsy mbola verinaina isika mianakavy tonga eto. Amen. Alleluia. Tsara anao Jehovah malala tompony sabata. Io koa Claude Arazaka fa tonga tahiny Jesosy Claude Arazaka. Tahiny tompontsika rehetrarehetra misaotra anareo amin'ny fitsona volombelona filazana amin'ny herin'ny androany ohatra antsika fa anaty fivadikanana. Alleluia. Amin'ny herin'ny androany ohatra antsika dia efa anaty fivadikanana satria dia efa hanina melony pasika isika sady melony batisa izay ho atao amin'ny sabata ho avy izao sy ny alahady fivadikanana 2 andro mifarana amin'ny fanatanterahana batisa ary 2 andro aorinan'izay dia hiarika amin'ny pasika isika amin'ny talata 31 marsa ny alim-bavaky ny pasika misy ny fandarana vavaka fiambenana vita ny toloteny dia any anaty Zoom sy azo tokantranontsika manohy amin'ny pasika izay rehetra te hitandrina pasika araka aminay dia efa miteny miloha dia andefasana lien na Zoom ianao rehefa tonga ny fotoana. Alleluia. Izay no ela tahiny Jesosy lasitsika ary hiditra sahatsika amin'ny toriteny. Ny toriteny notsika eto moa dia toriteny izay nentin'ny mampionina tamin'ny omaly. Toriteny nentin'ny omaly tamin'ny vavaka maraina no henotsika eto amin'ity androany ity. Koa dia miheno finaritra ary fa tonga sady ny fotoana dia rehefa tsika mihona eto indray. Tahiny Jesosy. Alleluia. Hoy mbola misy noratra kay ho Berta Zavay mankasitraka mampiony izy Pansabako zany Ravaberta dia misaotra ny koa Marizo ihany koa tonga. Tahiny Jesosy ary tsika rehetra miheno finaritra daholo ary tahiny tompo. Izay tena Andriamanitra tena Andriamanitra foy ifampahezatsika androany. Any amin'ny Genesis hovaky itsika. Genesis 4 tena efa haitsika loatra izy ity fa tsy maniny fampahezatsika androany indray. Genesis 4 andiny voalohany hatramin'ny andiny fito ihany fa 5 azafady ihany hovaky itsika.
dia Jesosy toko efatra ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Anaran'i Jesosy sy ny vakotra izao ny teny manao hoe miambokaina sy apela. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny dia nananak'Eva ka niteraka ny Kainy. Ary hoy izy, efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah. Ary niteraka ny Abela rahalahy koa izy. Ary Abela dia mpiandry-ondry fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa fankahelaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah. Fa nitondrany Abela kosa ny vola ateraky ny ondriny izay matavy. Ary Jehovah nakasitraka ny Abela mba mifanatiny fa Kaina mba mifanatiny kosa sy manakasitrahany. Dia tezitra an'iny Kaina sady nanjonona ny tarehiny. Amen. Tokarinan'io moa dia mitoy ny tantara fantatsika foana. Efa tezitra Kaina dia nanontanian'Andriamanitra izy fa manino ianao tezitra. Dia tao aorianan'izay ny alina ny Abela moa izany Kaina dia novonoiny mihitsy Abela dia maty Abela. Samy nateraka Damaseko izy mirahalahy reto. Ozy izy efa rehefa niteraka ny Kaina hoe efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah ako. Eny ry havana. Samy zazalahy avy amin'i Jehovah na i Kaina na i Abela. Samy notezaina teo amin'ny sahan'Andriamanitra. Ny zavatra nampalahelo aloha tamin'io dia efa tafiditra ny fahotana. Izany hoe efa tsy sahedena ilay nahafinaritra be intsony efa niova tanteraka ny zavatra mitranga sy ny ainan'izy mivady. Dia teo zareo vao niteraka. Rehefa niteraky izy mivady niteraka n'izy mirahalahy avy amin'Andriamanitra ireo zazareo. Samy nanana ny toetrany ihany koa. Ampatsaratsika tantarany Jakoba sy Esau ihany. Fahatrezona hoe Kaina sy Abela ry havana dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny Abela dia mpiandry-ondry fa Kaina kosa mpiasa tany. Samy nanana safidiny izany izy roa lahy dia samy teo azy. Mazava ho azy fa nisy tany malalaka be teo ho an'ny zareo irery afaka namboly teo daholo. Nisy ny ondry amanosy ihany koa teo afaka niompiondry daholo. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa afaka kelikely, rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany fanatitra ho an'i Jehovah. Fa nitondrany Abela kosa ny vola ateraky ny ondriny dia izay matavy. Samy nanana tanjona ihany koa izany izy mirahalahy reto. Rehefa samy nanana ny asa nataony dia indray mpiasa tany dia indray mpiandry-ondry dia samy nanana tanjona hanatitra fanatitra ho an'i Jehovah. Ary samy naniry ho ankasitrahan'Andriamanitra koa ny fanatitra satria inona moa nanaovana fanatitra rehefa fantatra fa tsy ankasitraka Andriamanitra. Ary raha fantatrao mialoha hoe fanatitra tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia ho ataonao. Fa samy nanana ny tao anatiny foana. Ary samy mieritreritra mihitsy tena ho ankasitrahan'Andriamanitra ireto zavatra ataoko reto. Raha hanome vokatry ny tany be dehibe zaho dia ho ankasitrahan'Andriamanitra reto izy Kaina. Raha hanome voaloha ateraky ny ondry aho dia ho ankasitrahan'Andriamanitra io hoy Abela. Izao ny fantany apetrako amintsika. Afaka mamaly tsika. I Abela ve tsy nanana vokatry ny tany mihitsy. Izany hoe tsy niasa tany mihitsy hoe izany Abela. Fa tena hoe niandry-ondry izy dia niandry-ondry izy dia ondry ihany ny fananany. I Kaina ve tsy nanana ondry mihitsy fa tena vokatry ny tany ihany ny fananany. Dia ireo ihany no teo aminy. Fantany napetrako aminareo zany raha nareo zany izao maniky. Satria nitoy an'ilay izy dia izao nitoy an'ilay teny hoe Jehovah nankasitraka ny Abela mba mifanatiny fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Raha manika zany teny zany nareo dia ina ny valiteny omenareo.
nanana ondry ve kaina sa tsy nanana izay angamba ny tena tsaratsara kokoa nanana ondry ve kaina sa tsy nanana vokatry ny tany ve abela sa tsy nanana dia valio ary le fanontaniana na le valitenareo kely aloha sa afaka mamanareo ejefikely fotsiny zafady tsika rehetrarehetra na mahaly satria tsika rehetra moa zany fa oanarizana mahaly dia misaotra anareo ozy tsy naminina hoe nanana ozy tsy reka hoe nanana ondry kaina ozy tsy arakirady hoe nanana samy nanana tanana ondry ikaina amen dia tena voavalinareo mihitsy hoe fanontaniana satria dia nanana ondry kaina satria izao ry havana raha ohatra ka samy fafananana iombona nareo ondry sy vokatry ny tany ireo avy amin'ray amandray dia samy nanana daholo izy olona fa fotsiny hoe samy nomenana anjara asa amin'ny fotsiny amen eny ary samy nanana ondry na ikaina na iabela ary samy nanana vokatry ny tany na ikaina na iabela ry havana izany hoe sady samy niasa tany zany ireo no samy nanana ondry ihany koa halleloia sotra nareo na maly nakasitraka indrindra izao mantsy ry havana malala raha ohatra ka tena vokatry ny tany ihany no nanana ny ikaina dia mazava ho azy fa tokony hakasitraka azy Andriamanitra satria ireo kosa ihany nefa nanany misy fotoana Jesosy rehefa tao amin'ny tempoly dia mijerana ny vehivavy nandatsaka afatra tao amin'ny fanatsahan-drakitra izy dia kely ny zavatra natolotry ilay vehivavy raha valeur no mijerena zany tena kely fantatry Jesosy fa ino no nananany azy rehetra nananany no nomeny dia nakasitraka n'ilay vehivavy Jesosy satria ino ny fananany na dia kely azy ilay valeur fa eto koa zany ry havana malala dia kely teo anatrehany Jehovah ny valeur nomeny kaina satria nanana zavatra hafa tokony mbola nomena izy ary raha ohatra zany ka samy nanome ondry matavy izy mirahalahy dia samy nakasitrahan'Andriamanitra ilay izy azonareo satria fantatra Andriamanitra fikaina koa dia manana ondry fa zao ry havana ikaina tsy mpiandry ondry nanana ondry kaina fa tsy mpiandry ondry iabela indray nanana vokatry ny tany koa izy fa izy mpiandry ondry ary izay no nasamihafa tany dia efa samihafa ny tempony izy mirahalahy samy mikarakara ny tany ireo samy mikarakara ny fananana ireo eo amin'ny saha sy ny toerana izay nomena azy fa samy nanana izay lehibe tao anatin'ny fony ireo ny be tao am-ponikaina dia izao mandeha mivoaka iasa manahoana izay ny ovy manahoana izay ny karoty anao fanatsitrahako dia mety efa nanomana mihitsy ny raha valikaina sarety be dehibe nitondrana vokatry ny tany ho an'i Jehovah ary azo antoka fa tsy mba zavatra kely ny nataony kaina tsy karoty ray arina na ovy ray sobika fa tena hoe nanao zavatra betsaka izy satria fantany fa Jehovah nomena ny fanatitra dia azo antoka fa betsaka natao ary matoa izy tezitra dia satria nieritreritra izy
fa fanafitra betsaka no nomenany Jehovah fa maninona Andriamanitra tsy makasitraka nefa betsaka nataony fa Abela ny avana malala mifantoka tao amin'ny ondry izy tao no fatoany na dia misy aza ny asa tany na dia tsy maintsy miasa tany ihany koa azy Abela mihitsy efa mpiandry ondry mifantoka tao amin'ny ondry izy izay tena Andriamanitra hoe ary rehefa afaka elaela tao amin'io afaka elaela io nisy fitezanana natao tao nisy fikarakarana natao tao ny afaka elaela mikaina dia nikarakarany tany an-tsaha fa ny afaka elaela ny Abela nikarakarany bebe kokoa ny ondry araka ny tenako hoe nanana ondry kaina fa ny ondry zany ny ankaina tsy dia tena problème nanonao reny mety tsy dia tena olany mety mahi mety zarara misakafo mety adinina aza mamerano andreo ndray mety tsy dia fahalany firy aza andreo satria tsy dia any loatra ny fifatohan'izay fa ny vokatry ny tany reo no be deaibe reo no mamokatra be deaibe ao anaty fotoana foy ny ondry dia miteraka anakiroa fa roa eo foana zany ray na roa rara ihany vao misy hoe telo zany ny zanak'ondry fa ray na roa ao anatin'ny 3 volana eo no miteraka ny ondry be voka zany ny ondry dia miteraka rehefa teraka indray ny ondry iny dia mbola manisa 3 volana manaraka indray zay ny ondry vao lehibebe 3 volana eo dia manisa taona anankiray mihitsy raha ohatra ka tsara fahana tsara ny ondry ka matavy tsara dia tena kolokoloana tsara zany ka tsara fahana tsara ny ondry dia ao anatin'ny taona anankiray ny ondry iny no efa lasa adulte zany hoe efa lehibe amin'izay manatratra ny angezan'ny lehibe zany hoe tena fotoana ela zany anefa le vokatra kely tanareo be voka aloha dia miandry firy ny vokatra ray sa roa raha roa moa dia mba mahazo kama raha ray moa zany dia ray dia iny indray mbola fahanana indray mandritra volana maro zay iny vao mengeza zay iny vao matavy zany hoe tena jerena mihitsy zany fa ondry anankiray ny ankarana fanaria mamafy izy mamafy izy indray mandeha dia miandry eo amin'ny 3 volana eo fotsiny izy tonga dia vokatra be ny ovy tonga dia mahazo ovy mety tonga dia trano fitehirizana anankiray feno ovy feno karoty feno vokatry ny tany ao anatin'ny 3 volana na 4 volana rehefa mamafika iny ry havana malala hoarina mpanompon'Andriamanitra anankiroa izy ireo lahy ireo mpanompon'Andriamanitra samy miasa eto amin'ity zao tontolo izao ity eto amin'ity tany efitra zao tontolo izao ity eto amin'ity tany nomeny Jehovah ity samy miasa eto izy lalary fa tena mizara roa ny mpanompon'Andriamanitra anankiray mijery vokatra marobe dia faly ary mitanjo mpanompon'Andriamanitra dia hanome fanatitra ho an'ny Jehovah hitondra fanatitra ho an'Andriamanitra halleloia ny tanjonay mpanompon'Andriamanitra engena havana malala dia hitondra anareo reo omena an' Jesosy engena reo atao fanatitra engena reo zay ny tanjonay ary tsy mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray manao asan'Andriamanitra fa tsy manana an'izany tanjona zany hoe za ty dia hokarakaraiko reto ondry reto hokarakaraiko reto atao tanako reto dia ho atolotro amin'i Jehovah fa samy manana ny zava-dehibe ao anatiny amen ikaina dia zao miabetsahana ny azy ny zava-dehibe miasa foana izy isan'andro mivoaka ny challenge fa zao voalohany indrindra aloha vetivety tsy dia maharitra ela zany fa reo betsaka reo rehefa vokatra dia faly izy halleloia vokatra ny tany nahazo 5 taona ny karoty androany nahazo 5 taona ny ovy rapetso dia faly angekany dia izy ny eritreritra fa faly koa Jehovah fa Jehovah ny avany faly tamin'ny Abela inona indray ny Abela ohatra ny ondrikely anankiray izany miandry an'iny teraka aloha dia iny teraka indray izy
dia mbola fahanana indray dia omena sakafo indray dia atavesina indray aloha mbola hoena ngezany Jehovah farafahakeliny zany kaina 7 volana farafahakeliny raha ohatra ka te hanome zanak'ondry hoe ao anatin'ilay matavitavy iny dia farafahakeliny 7 na 9 volana eo izay vao mahavita fanaty zaray fa ny kaina indray tsotr'izay 9 volana zany izy efa mahavita vokatry ny tany efa avoroeny efa be dia be ny abelany anankiray dia azo antoka mihitsy fa nitazana ny kaina nitazana ny abely kaina dia niteny hoe taraiky be ianao rahalahy ondry ray ve rahalahy mikenakenainao io ve rahalahy mifahananao eo ny anay aty efa indro niakatra zao ny kamaty efa indro niakatra zao vokatra mivaly eo efa ay ny anao io dia io raha io foana mifahananao io foana nijerenao eo ka satria abela mpiandrindro rehefa Andriamanitra raha naniraka mpanompon'Andriamanitra dia mpiandry ondry no nirahan'Andriamanitra fa tsy mpiasa tany tsy mpandeha mitady vokatry ny tany anamarony ao an-tsofotra fotsiny anefany tsy misy valerany dia tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny satria tsy misy valerany be dia be fa tsy misy valerany mampatahotra zany driafana ary mampatahotra ny mpanompon'Andriamanitra zany teny zany inona ny tanjon'ny mpanompon'Andriamanitra ameno sofotra ve anefa zavatra tsy misy valerany sa andeha hanolotra ondry anankiray izay tena nisy valerany ngezabe teo an'Andriamanitra ray tokana fa tena nakasitrahan'Andriamanitra iabela sy ny fanatiny za dia teny aminao androany fa efa mihebetsaka zao ny mpanompon'Andriamanitra miasa tany mitodika kokoa amin'ny asa tany tsy dia miraharaha ny ondry zany tsony tsy mamana ny ondry zany mahiny ny ondry avela angetaheta ny ondry mety tsy mihinan-kanina matetika ny ondry fa ninona ny zava-dehibe vokatry ny tany miakatra ny vokatra dia faly halleloia dia faly ny olona be dia be feno ny fiangonana feno ny solika feno ny toeram-pivavahana miala tsiny halavana malala fa zany zao ny lasa ifatohan'ny mpanompon'Andriamanitra miasa tany dia mitady vokatry ny tany fefa vitsy zao ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mamahana ondry atavy ondry ray matavy dia hoentina ho an'Andriamanitra ny misy ao ampandalan'andramokay zao dia mamahana ondry na roviana na firy taona tsy maika amin'izany hoe indroa zany dia mampiakatra vokatry ny tany indroa zany vao mahavita ondry ray tsy manino zany trefana ny olona reo ohatra miakatra ngeza vokatry ny tany zany olakolaka ngezany an'izany teatehaka ngezany ary izany fa riavana malala manahoana eo amasin'Andriamanitra manahoana kay ny fijerin'Andriamanitra ny rahanao mpiandrindro ve ny olona anompon'Andriamanitra sa ny rahanao mpiasa tany Jesosy ravana tena mpiandrindro mpiandry tsara Jesosy ondry 12 reo niasa reo no ny fahanany isanandro teo Jesosy iabelana mahana ondry ray ny Jesosy ondry 12 nefa Jesosy be zao fa reo no ny fahanany nanatavy andreo ny nataony halleloia nomena sakafo isanandro namena rano isanandro natao izay nahafapo andreo mba hanino mba ho atolotra any Jehovah reo mba ho an'Andriamanitra reo ondry reo dia vitan'i Jesosy ny mission satria dia tena tafatolotra ho an'Andriamanitra tokoa Jodasy rery tsy tao fa ndraiky 12 tonga dia ondry matavy tao hoe halleloia natolotra ho an'i Jehovah nanao ny asan'Andriamanitra ihany koa nanaraka ny diany mihitsy maty maritiora mihitsy satria ondry matavy fanatitra ho an'Andriamanitra ny fandalan'andramokay izao tsy manao batisa olona amin'ny arivony na amanjatony na apolony koa ny aza tsisy aray
roa, efatra ny promotion batisa betsaka indrindra tety hatramin'ny tsangana zao fanarany zao. Fa zany efatra zany teneniko anao, nefa mivolavolaina mataonany zany vao tonga teo amin'ny batisa. Tena hoe ny fahanana esany kafany andro aman'alina ao mifo mamahana ondry, mifo maraina tsy mandry alina mamahana ondry, satria manino te hitondra fanatitra matavy manjeho. Anao batisa zao tsika afaka amin'ny fotoana fohy fa fahanana efa tena vokisana mba ondry matavy ankasitrahan'Andriamanitra. Ry havana malala, rehefa tonga ny fotoana tateoriana araka ny teniko anao, ikaina dia tsy nafantatra mihitsy tsy akasitraka an'io fanatitra io Jehovah, tsy fantany io. Fa rehefa tonga ilay fanatitra, teo vao nisy seho ny marina, teo vao ozy izy Andriamanitra za tsy makasitraka anao, tsy akasitrahako anao sy fanatitra eo kaina fa iabela akasitrahako. Fahasopanantenana, fahakivina no ny ainany Saoly kaina ny havana malala. Ary dia tena fahatezera ny vonto fohy izy satria nahoa izy koa nge mba niasa, izy koa nge mba ny fo marainy, izy koa nge mba nakany tsara, mba reraka koa nge izy, fa saingy ny toe-polo sy ny tovy, ny toe-polo sy ny tovy. Ny endiabela ny sainy ao amin'ireo ondry ireo foana ny azy, zay vokatry ny tanàna velao any mety maina an'izay tsy voatondraka zay ny karoty tsy manino zany, fa ny ondry velonone, ny ondry velomana hoane, voky velona eo tondroko reto e. Izahay reto nge ravana malala sady miasa ihany, sady miasa tany nge zay, satria zahay tsy maintsy tsy mivelona. Fa za tena teteny aminao, miasa anay zany a, mbola ambany zany. Raha ny asanay zany tsy problème anay zany. Fa ny ao an-tsainay foana dia zao inona no manana ny ondry, sao dia noana ny ondry, sao dia mangetaeta reo ondritsika reo e. Ahoana indray no inona indray no fahanandreo androany, tsy ampy vitamina, andao no memena vitamina sy calcium anay. Ohatran'ny nanana legioma, andao mena legioma indray aloha. Mila matavy, andao aloha mena matavy kely indray. Halleluja. Zany foana no anatin'ny saina mandritry ny andro. Na dia miasa tany, na dia misy karoty sy ovy mila jerena koa rery. Dia ny anay ravana aleonay mamahana ondry vitsy fa eretanay tory, ondry vitsy fa fahananay e. Halleluja. Amin'izay fomba rehetra azonay atao mba hanino, mba ho ankasitrahan'Andriamanitra. Teto tena veromaina ny ezaka natao ny kaina, tena teneniko anao, veromaina. Ny atsembohany sy ny fivoahany maraina sy ny fiasany tany, veromaina. Satria ny eritreritra fa tena ho ankasitrahan'Andriamanitra rehetra zavatra be dia be reto. Io nge Jehovah mety nisokafana mihitsy nge raha fa na nisotrotra ny kaina. Mbola be dia be nge reo Jehovah raha mila ianao hoe feno nge reo e, dia maninona ny tsy ankasitrahanao. Reo vely fa totototona nangonanindreo, nanao tafika masina nanangonanindreo, nanao porta nanangonanindreo, nanao croisade nanangonanindreo. Inona Jehovah ny tsy nataoko nanangonanindreo ako, reo misy fa maninona ianao tsy faly. Za teteny aminao afaka tsisy valorana amin'Andriamanitra na dia maro be azy. Atodika tany amin'ny abela Jehovah, ozy izy Jehovah indrindra abela, fivolana zao ny karakarana andreo, efa ho eritaona zao ozy izy abela teto. Ondry raha io fany, arahako tsara mihitsy ny fahasalamana io sao dia marary, efa fantatra fa io atolotra ho an'i Jehovah. Ondry anankiray io a, jereko sao dia marary tena, zahazahako mihitsy, sao dia malemilemy, malesoleso. Arahako matsara hatramin'ny sakafo tsy ataoko sakafo tsy milamina sao dia marary kibo. Io foana narahako fotsiny Jehovah. Ondry anankiray kely io, ozy izy Jehovah ndrinetiny nataonao ry abela, io mihitsy no mety amiko. Io no akasitrahako io. Halleluja. Nareo a ondry matavy ny Jehovah nareo.
atavezinao tranon' Jehovanareo, fahalanao tranon' Jehovanareo. Amen. Mba ondry matavy tandremo ry afany, sodoka ny vokatry ny tany tandremo fa ho any an-dantritsika. Mifarafitra ho an'Andriamanitra tao lenga tsika rehetrarehetra. Halleluia. Amen. Amarantsika nasy ijery teniny anankiray tsika ny amin'ny Jaona. Jaona 10 dia tsika vetivety fotsiny dia ifarana ny toroteny-tsika. Jaona 10 andiny 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy ny teny, vaky ny teny manao hoe: manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka iaino feoko. Ary tonga andeha iray izy, sady iray ihany no mpiandry. Jesosy ry havana mifantoka amin'ny ondry Jesosy. Eo ny fatoany mifantoka amin'ny ondry izy, amahana ny ondry izy, manana ondry hafa ny ivelan'ny vala, tsy maintsy hoentiko kosa izy Jesosy ho ao anatin'ny vala. Ary teo andihana iray ihany izy, ary teo iray ny mpiandry. Amen. Jesosy ny mpiandry antsika. Mety izao fahanana ianao, mety ianao vokisana ara-panavalana. Fa tena mpiandry ondry tsara io Jesosy io. Ho avy ny fotoana ny rola Jesosy antsika eo amin'Andriamanitra. Reto Jehova ny vokatra. Reto ny vokatry ny fahafatesako ray eo. Reto ny tratranjo. Reto ny voafary. Reto ny matavy. Dia omeko anao androany. Tsy misy quantité amin'izany fotoana izany. Ary efa voasoratra sy voalaza ny teny Andriamanitra fa vitsy ihany. Eto tsy tena lalina makany amin'ny fiainana vitsy mahita tsy quantité intsony mijerena amin'izany ravana. Fa manahoana ianao, matavy ve ianao sa mahia? Sozanina ve ianao? Ampy sakafo ianao sa tsy ampy? Fa zao dia mitsondro matavy tsika amin'izany fotoana izany ka ho lavin'i Jehova. Fa Jesosy manomana antsika ondry matavy ry havana hoentina eo anatrehan'Andriamanitra ho atolotra ho azy. Tianao Jesosy, miorena tsara, aza miova ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Vavatsika. Halleluia. Ankasitraka ninany mampionitsika tanatin'izay toriteny izay metin'izay. Andriamanitra manakaipahasoavana ane amaly fitianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany mahereza foana ny asan'ny tompo. Halleluia. Anao halleluia. Ao amin'ny Genesis 3:4. Genesis 3:4 no jetika dia ny amin'ny Kaina sy Abela izay mpirahalahy, tokony olona mitovy, tokony olona anankiray ihany satria samy zanak'Andriamanitra ary samy nitaizana tamin'ny fitiavanan'Andriamanitra fa misy ny nahasamihafa azy. Halleluia. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny Kaina sy Abela. Ary Adama nalala ny Eva vadiny ka nanananaka Eva dia niteraka ny Kaina roa izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova. Ary niteraka ny Abela koa izy dia nataony hoe Abela nasoa dia niteraka ny Abela lalàna koa izy ka Abela dia mpiandry ary Kaina mpiasa tany. Halleluia. Samy manana spécialité amin'izany. Indray mpiandry, indray mpiasa tany. Samy zanak'Andriamanitra ary samy manao fanatitra. Halleluia. Volazan'ny tena Andriamanitra fa samy zazalahy avy amin'i Jehova ireo. Izany hoe samy mpivavaka ireo, samy mpino ireo, samy kristianina ireo, mety samy mpitoroteny ireo. Halleluia. Mety samy pastery ireo, samy mpanompon'Andriamanitra ireo. Ary rehefa afaka elaela dia nitondran'ny Kaina ny vokatry ny tany mifanaritra ho an'i Jehova, fa nitondran'ny Abela kosa ny voalohan-teraka-ondriny dia izay matavy. Halleluia. Tsy maintsy tonga ny fotoana anaovana fanatitra. Fa samy nanana fotoana manana ny fanatitra izy ireo. Ny Kaina ny vita aloha, voalaza tena Andriamanitra fa nitondran'ny Kaina ny vokatry ny tany mifanaritra ho Jehova. Fa nitondran'ny Abela kosa ny voalohan-teraka. I Kaina ny tonga voalohany nanao fanatitra. Izany hoe Kaina ny tonga voalohany hanao
akasitraka amin'Andriamanitra. Ny fanaritra mantsy ry havana malala dia endrika fakana sitraka avy amin'Andriamanitra. Halleloia. Voalaza ny ten'Andriamanitra fa ny nikaina voalohanteraky ny origny dia izay matavy, ny abela kosa ny abela dia izay matavy, ny nikaina kosa tsy nisy zavatra azo ny tenenina hoe le ho sonjo dia sonjo tena matavina, le vomanga dia le vomanga tena le ngeza sy goavana. Fa ny any abela mbola tsy tonga koa ny fankasitrahana dia efa nisy zavatra, nisy mention. Efa nisy mention, efa nisy fanamariana zany te izay natavy. Elaela vao tonga. Halleloia. Eto zany za tena te sitonansaitsika amin'ny teny hoe rehefa afaka elaela. Samy elaela fa ndray mbola tonga voalohany any, fa ndray tena ela mihitsy. Amen. Tsy maninona le ela ry havana. Tsy nampaninona an Jehova ny ela teto. Raha no fanatitra ho an Jehova ianao. Jehova tsy miteny atao viaingana. Jehova kosa miteny manao hoe inona teny an Jehova? Ary Jehova nankasitraka ny any abela mba mifanatiny, fa kaina mba mifanatiny kosa tsy manan-kasitrahany. Satria Jehova tsy miteny atao viaingana be fa ilaiko maika be. Jehova tsy maika vola. Jehova tsy maika fanatitra. Jehova tsy anenjika trosan'olona ka hoe maika be alefa soaingana no avonseho. Jehova tsy niteny tamintsika atao viaingana, fa Jehova niteny tamintsika atao tsara. Halleloia. Ry havana, andro azy dia teny aminao hoe samy zanak'Andriamanitra ireto, ary samy anao fanatitra ireto, ary samy niandrandra fankasitrahana. Tady fankasitrahana ho an'Andriamanitra ve ianao? Meko anao torohevitra androany. Inona no nahatonga an'Andriamanitra nakasitraka any abela? Dia satria izao ry havana malala. Ny nikaina vokatry ny tangy zavatra, fa ny abela ondry aina. Misy raha latsaka tao, nisy aina nafoy tao, nisy fisarahana na rarirary tao. Tamin'ity Genesis 3:7 no nisy voalohany teto an-tany ny atao hoe sakrifisy ry havana marary. Zany ny atao hoe sakrifisy. Ny atao hoe sakrifisy dia zavatra tena mahararirary anao. Tsy fanatitra nataony abela teto. Teto ny saraka tsara tao amin'ny Genesis 4 no ny saraka nanomboka ny saraka, zany atao hoe fanatitra sy zany atao hoe sakrifisy zany. Samy fanatitra ihany reo, fa ndray tena sakrifisy. Satria maninona? Satria aina. Halleloia. Ry havana malala, teto nisy voalohany zany hoe sakrifisy. Ty Genesis 3:7 nisy voalohany aina nafoy tao nisy famonoan'olona voalohany, fa talohan'ny famonoan'olona voalohany nisy sakrifisy tao ambadika tao. Jehova nankasitraka ny abela satria sakrifisy ny nataony abela ry havana malala. Ny voalohany teraky ny ondriny dia izay matavy. Mahafinaritra be na zava-mampirina teo, mbola 4 volana teraka aloha, tsy teraka maro be fa anankiray na roa ny ondriny teraka, dia mbola 4 bolana vao manomboka lehibe, herintaona vao azo aterina. Ela nge zany. Ary ao anatin'izany ela zany nge ry havana fandaniana nge zany, mamana an'iny ianao. Misy fotoana izay mivady mime ato an-trano mijery an'ireo zanakay mirongaronga efa lehibe, efa lava be daholo ny zanakay. Dia eo izay sineny, eo izy mampionona. Efa 4 euro zany zao ny lany tamin'ny laniny reto. Tsisy tombony fa lany fotsiny. Goûter, pizza, nuggets, cordon bleu. Zany goûter alika izy atao amin'ilay daholo. Halleluia. Tsy mitotaly ianao
€4,000 zay lanona tamin'ireo zanak'ireo tamin'ny resaka sakafo fotsiny tsy teny akanjo sy zavatra afitsika sakafo fotsiny zany ry havana ohatrany hoe natotona tao ny hery, natotona tao ny aina, natotona tao ny fananana. Sakrifisy ny anaran'izany. Jehovandriamanitra raha tonga ravana tena miteny amintsika any obolana toko 7 fa zany androany teny amin'ny rehefa hanao zavatra an'Andriamanitra dia manao zavatra tsara. Halleluia. Tadidiko foana ny prof de français anay taloha nampianatra anay manao hoe quand on fait quelque chose on le fait bien. Hoy zay prof de français anay zay rehefa manao zavatra na aloha tsy manao na aloha manao zavatra tsara. Tsara zany torohevitra zany. Raisiko mandraky tiany androany zany. Za rehefa manao zavatra na aloha mbola tsy manao mihitsy na sa manao ty tonga dia manao tsara ry havana marana. Hoy ny obolana toko 7:7 manao hoe mankalazana Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voalohambokatrao rehetra. Halleluia. Raha anao fanatitra ondry ianao alao manao vomanga sy isonjo. Raha ondry efa tena reraka ny ady reny rehefa anao. Reny ondry efa tena tsy ahitana nininy efa tena taolana mibetsaka. Fa raha anao zavatra ho an'i Jehova ianao mankalaza azy amin'ny fanananao. Mankalazana azy amin'ilay tsara indrindra. Halleluia. Hoy ny Nomery toko 7:20. Teka vakitsika. Nomery toko 7:20. Izay rehetra tsara indrindra ampidinio sy ny ranom-boloboka ary ny vary dia ny voaloham-bokatra aminy izay aterina ho an'i Jehova dia efa nomeko anao. Ny tsara indrindra. Betsaka manao fanatitra fa betsaka manao fanatitra fa betsaka manokana ny tsara indrindra. Mbola sakrifisy koa zany. Mbola sakrifisy koa zany. 7:20 Nomery toko 7:20 fa ny voalohateraky ny omby dia ny voalohateraky ny ondry na ny voalohateraky ny osy kosa tsy mba votanao fa masina ireny. Ny ranony natokonao tamin'ny altara ary saboran'ny hodoranao ho fofona ho fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehova. Dia tena aminay mitovy ve ny fofon'ny ondry matavy sy ny ondry mahia? Tsy mitovy. Ny ondry matavy mitsetsasetsa mihitsy ny taviny miakatra ny setroka. Rehefa manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra ianao ianin'Andriamanitra ao ambony ao rehefa nany fofony. Halleluia. Hodoranao ny sabora. Tsisy ondry mahia misy sabora zany. Ile sabora iny kay ny tena tiany Jehova. Iny ny tena mahatonga an'ilay setroka miakatra. Hoy ny tena marina. Ary ny sabora iny hodoranao ho fofona ho fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehova. Tsy misy ondry mahia misy sabora zany fa ny matavy ny misy an'izany. Halleluia. Dia nakasitrahan'i Jehova ny fanatitra Abela satria aina ny nafoy. Aina ny nafoy. Ry havako malalako. Tsy mora ny nanomana ny Abela n'ity fanatitra ity. Dorana indray mandeha fotsiny. Fa na dia dorana indray mandeha aza anatin'ny fotoana fohy io dia elefony. Fa nomaniny tsara ny azy. Halleluia. Androany za tetena aminareo ianareo ireo ny fanatitra. Ianareo ireo ny zanak'ondry. Ianareo ireo ny voalohanteraka. Halleluia. Ary izay na Kaina na Abela izay. Izay mpanompon'Andriamanitra na zay Kaina na zay Abela. Halleluia. I Kaina dia mitory quantité, i Abela dia mitory qualité. Halleluia. Ny pizza gastro pizza ihany no hoe sady quantité ny qualité. Fa eto dia i Kaina mitondra quantité fa i Abela kosa nanatitra ny qualité ry havana malala. Zay dia miezaka
mitondra ondro matavo ho an'i Jehova. Io zao Erika, ondro matavo ho an'i Jehova io a. Alleloia. Zokitody matavo, ondro matavo entinao ho an'i Jehova. Alleloia. Ry zokiama. Fa tsy amin'ny ara-nofy ihany ny teneniko amin'izany fa sangisangy zany fa miezaka mitondra ny matavy ho an'i Jehova moa ny hitondrana ny matavy. Tezaina, hatavezina, kolokoloina. Alleloia. Ny fomba fanatavezana ondry eto aminay dia amin'ny alalan'ny fibedesana. Alleloia. Tsy atavo mihitsy io ondry io raha mbola mivimbina tsy fatanterahana. Ny ondry matavy eto dia ondry efa voataiza, voazatoetra, efa ondry efa voakolokolo. Amen. Eto aminay elaela ianao vao mahita batisa zao etretinareo faly be mihitsy fa amin'ny 7 volana ity ndray amin'ny herin'ny lahady anatanteraka batisa. Ela vao misy raha orana angambany zany dia tena efa maina ihany ny tany vao misy gotiray. Fa tsa maninona ozy tojo, tsa maninona ozy raha latojo. Alleloia. Ny tanjona dia zao hanatitra amin'ny matavitsika. Inay ny olona atao batisa eto eto tsisy batisa fao be zany tao any miara-mirona daholo zay atao batisa firinareo 20, 30, 40 tsy ry havana. Atao inona mo olona vita batisa dia 100, 300 raha ny 200 amin'ireo verin-dalana sy ny olona tsara koa. Misy amin'ny olona irana tsy fantany kory ny antony anaovany batisa. Mahafinaritra ilay olona ho atao batisa amin'ity ny matseto ny batisa dia zao ampianarina aloha, mifanina aloha, manaraka fiofanana, mianatra baiboly mandritra ny 2 volana sy tapany raha kely indrindra. Ary ao anatin'izany dia tena mianatra, dia tena mampiatra. Ary mampionona mampianatra baiboly zahako indray manontany. Fanontaniana apetraka dia zao isaky amin'ny fakahita. Ahoana mbola vonina? Mbola voniny roso? Alleloia. Tena normal zany raha antaniny satria tsisa misaina, tsisa nenjehana ry havana. Ianareo tsy legioma nareo. Isika reto te mila manontany ondry eny an-tanany abera ve ianao sa legioma eny an-tanany kaina ry havana malala. I abera dia fofonaina ny dikan'ny abera. I abela fahamarinana. Jehovah-Andriamanitra dia tia fahamarinana. Eto aminay raha hitra io fanabatisa eto ianao dia tsy vita mora zany. Tsy vita fotsiny za atao batisa dia ndao araiza ny rano. Fa fampianarina aloha ianao inona ny atao batisa, fa maninona ny atao batisa. Ary zao vonina venao ny roso amin'ny batisa. Antanina foana ilay olona isaky hoe mbola vonina, mbola ao sao dia hoasy miova hevitra. Mbola afaka miova hevitra. Mbola afaka miova hevitra. Ary ne miova hevitra aloha amin'ny batisa zay anaty batisa. Herinandro vita batisa vao mamitoka. Tapa-bolona vita batisa vao manao zavatra tsy mety. Satria fanatitra ho an'i Jehova. Amen. Zay dia zay aloha zay mpanompon'Andriamanitra fa ny anay eto dia zay masika. Zay tena entitra. Ary zay tena miteny mafy. Areo olona entinay eto amin'ny groupe zay malesy dia mibetsaka amin'ireo ny zokinay mivady. Fa tsy afaky ny anginjy raha misy tsy mety ataon'ireo. Satria nahoana? Mila ondro matavy Jehova ry havana. Any anatin'irenareo tenenina lava ireny. Vao androandro zao nisy voateny mafy tao fa tsy tenitenenina izy anarany. Nisy voateny mafy anankiray indray tato androany. Satria maninona? Manaonao foana. Tsika olona tsy tokony hanaonao foana zany intsony. Amen ry havana. Tsika inge ry havana ka fanatitra ho an'i Jehova inge tsika ry havana. Ary izay reto dia mitondra ondry
voalohany teraka foana ho an'i Jehovah. Efa nitondra teo amin'ny 7 teo zao zay. Mihoatra an'izany aza. Fa nitafajanona aloha araka ny teko taminao hoe ike tsy maintsy misy foana ny raraka an-dalana. Fa zao ezahana ahena zay ilanelan'izay. Aleo nefa manao batisa olona indray mandesaky ny 2 taona, fa iny olona indray mandesaky ny 2 taona iny azonay antoka fa tena voatahiry iny. Azonay ho antoka fa olona lehibe ara-panamatotra ara-palahy iny ka tsy veriverin-dalana amin'ny zavatra tsisy tika. Miezaka zay ny olona vita batisa to aminay ondry matavy tsy resin'ny TikTok zany. Iny aloha amin'ny TikTok dia anao kidaladala amin'ny TikTok eo amin'ny TikTok eo. Tsia. Raha amin'ireo olona eto amin'ny groupe zay maharesina eto amin'ny olona entinareo mahita olona ratsy fitondran-tena any. Alefaso aminay captureo sarina alefaso aminay itenenanay azy. Satria zahay teo abela anatitra ondro an'i Jehovah. Tsy manaitra anay zany hoe olona be dia be zany. Tsy zany no manaitra anay. Fa ny manaitra anay dia zao mijoro ve iny olona. Tonga eo amin'i Jehovah ve saborana iny ondry iny. Alleluia. Zay ny anay zava-dehibe. Levitikosy 7 vaketsika vetivety. Levitikosy 7 andininy 20. Ary ny mpisolo nandoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara, hanina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho anitra kasitrahana any Jehovah nisy sabora rehetra. Ny tanjona dia isika rehetra eto mba ho anitra kasitrahana. Tsika tsy mpandoro legioma tsika, halleluia. Legioma koa misy isan-karazany, ndray sarety tonga dia vetivety dia tonga. Alao misahirana mitady ondro matavy ry havana. Halleluia. Alao misahirana mitady ondro matavy ry havana. Fa tsara manolotra zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Rehefa manao fanompona ho an'Andriamanitra isika dia zao. Andaontsika hanao kalite ho an'Andriamanitra. Fa zany ny fifaliana ho an'i Jehovah zao. Raha tena aminao fa tsy azao zavatra mitrangy eto an-tany zao, inona moa zany zao ny fifaliana ho an'i Jehovah mijery an'ity tany ity. Afaka manonona ve ianao androany? Inona kay no mety mbola afaka hitondra fifaliana ho an'i Jehovah raha manompo maso eto an-tany izy? Ny mpivavaka mangatsika. Mpanompon'Andriamanitra manaonao foana. Ny olombelona manota. Rehefa tsy manota amin'ny toaka sy ny sigara sy ny fizangajangana, dia manota any amin'ny fampotsampy. Mirehatra mihitsy amin'izao, verina mirongatra mihitsy amin'izao fotoana izao fampotsampy a Madagasikara. Ary ohatran'ny taloha manompo sampy zany miafina ny olona. Fa zao tena manompo sampy zany, tena mirehatra, tena mijoro ny olona. Tsy menatra amin'ny sampy. Alleluia. Ary kitikitio iny ahitanao raharaha. Fa tena resy tsika mpivavaka. Tsika na dia mivavaka aza. Ny mpanompo sampy rehefa hanompo sampy izy tsy manompo an'Andriamanitra zany izy. Fa tsika rehefa manompo an'Andriamanitra io, na dia ianao asa raha nompontsika ny sampy ny olona. Inona ny hafaly an'i Jehovah amin'izany? Mitodika amin'izao tontolo izao Jehovah tsy faly. Te handringana. Mitodika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Jehovah. Tena very saina hoe ahoana reto? Inona ny tena marina amin'ireto? Favaka miambamba hozy izy le izy. Tena aminao androany hoe zao sika mba hanao izay hafaly an'i Jehovah. Ndao mba hitady fankasitrahana amin'i Jehovah ry havana. Dia ndao hanolotra azy. Amen. Ny tsara indrindra. Mila vavorainao ny hafatra androany. Mila tonga mitondra ny tsara indrindra anaty an'Andriamanitra. Ange tsy voatery ianao nge ravina manala tsy voatery miandry mitady miandry olona ianao e. Ianao io a. Andao zany ohatran'ny lasa tsy mety anaovana commentaire koa ty zavatra ty zahaka ny zarany
satria toka fizarana fahatsapana mantsika teteny aminao rehefa namanala hoe fotoana zao amlorantsika ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra atolohan'ny tenanao fanatitra velona ho an'Andriamanitra hiditra eo anoloan'ny fanatrehan'Andriamanitra isika anatin'izao sabata izao dia teteny aminao hoe tsy mila fanatitra avy aminao Jehova, tsy mila vola avy aminao Jehova. Ny ilain'i Jehova ianao ilay fanatitra velona, ilay sabora hiakatra eo ambonin'ny altara ary Jehova ampidina ny afo andolotra anao dia raha piditsika tsapan'ilay mahamaimay any anatintsika any mirehatra any anatintsika any dia amin'ny alalan'iny halleloia misy an'ilay vavaka sy ilay torapo sy ilay fiderahana miakatra iny angery avana ilay sabora miakatra eo amin'ny Jehova iny le hanitra kasitrahany dia ho hitanao fa na dia amin'io andro sabata io ara dia zao misy koa mbola akasitrahana misy ny tsy akasitrahana halleloia hotahin'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy matoka fa voarainao izay afatra izay toka ny fizarana fahatsapana zao to dia ampandrosotsika rasotsika asitsika sara ianao fizara fahatsapana aloha asiana sara fizara fahatsapana halleloia aloha mbola tsy miteny aloha i ranabavinay fa aloha asiana sary asiana an'ilay sary mahafinaritra be ranabavy malala haingony Irina Rodriguez inona ary ny azonao ambara inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana mankasitraka pastera na mi fitenenana dia manona fitanan Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka be dia be anareo vaty koa ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tena nakasika anahy dia le hoe le fanazavany sokomampiona anazy hoe ny Kaina sy Abela dia endrika mpanompon'Andriamanitra ary mampandiny tena be mihitsy le hoe raha samy mpanompon'Andriamanitra dia misy ny faliny amin'ny vokatra ny tany fotsiny vokatra ny vary vokatra ny legioma reny zany zavatra ohatrany hoe tsy dia nisy sakrifisy natao fa ny tena tia zavatra kasitrahan'Andriamanitra dia ny zavatra atao misy sakrifisy misy aina fohy misy raha latsaka dia iny izy zany natao hoe ondry matavy ary ny ondry matavy misy ny sabora afaka manome ny fofona ho tonga any amin'Andriamanitra dia tsara ny tena zava-dehibe ny indrindraindrindra ihany koa ny fankatoavana sy ny fianoana ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mpiandry miandry ny ondriny dia ohatranay moa zany ny ondry nareo vady ny mpiandrinay dia mila koa zany zay tena mankatoa be sy miaino ny fananarana fampianarana ataonareo vady aminay satria amin'ny alalan'ny fankatoavanay amin'ny fampianarana na tonga anay ondry matavy eo anatrehan'Andriamanitra dia engany mba ondry eo an-tanany Abela daholo na ny mpanaraka fandarana ny andramoka izao tsy akanavaka indrindra koa ny amin'ny groupe izay maharesy dia samy tahiny Jesosy daholo tsika rehetra dia bonne sabata daholo alleluia amen alleluia be mankasitraka ny inanao haingony Irina Rodriguez anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be nareo mamy be fizarana fahatsapana ataonareo tena mamy mizara fahatsapana be nareo mahafinaritra be mihitsy ny fandarina misy anareo mizara fahatsapana dia andrange mbola inotsika koa ny fizarana fahatsapana terana bavisika anankiray ity izy koa anisan'ny olona mahay mizara fahatsapana koa ndao metsika fitenena ary Ranabavy Erika inona ary no azonao ambara inona ny azonao lazaina makasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia fiadana tokoa amin'ny sainkonanao sy izay rehetra manaraka an'izao vavaka izao dia mankasitraka anareo mivady tamin'ny toetenandrama tena mamy be tsoka matavy mihitsiny dia ny anahy tena mahakasika be masina tonga sainanahy fa mihaino an'io matetika efa mandeha foana io genesisy momba ny Kaina sy Abela io fa le androany tena nazava be le sady nahakasika be satria aiky akizay raha mamaky an'io genesisy io dia indraindray nampanontena mihitsiny hoe Andriamanitra ve zany misafidifidy satria indray vokatry ny tany dia indray vokatry ny vokatra ny omby nateraka no natao fanatitra kay nefa rehefa tena nandinika namaky naveriny zoky mampiona ny vakina le izy hoe elaela
dia aikea samy nanana ny ondry izy roalahy reo a samy nanana ny vokatry ny tany dia teo izany dia efa nisy zavatra anankiroa samy hafa mihitsy ny toe-pon'izy roalahy mihitsy izany no tena samy hafa teto a indray ny fantoka tany ny vokatra hoe abetsaka ny vokatra dia ho atao fanatitra ho an'i Jehovah fa indray ny fantoka tany amin'ny ondry anankiray a mba atao ho an'i Jehovah karakaraina kolokoloina mba ondry matavy tena hoe ho fanatitra akasitrahan'i Jehovah dia ireo moa izy roalahy ireo moa teto natao fanoharana hoe tahaka ny mpanompon'Andriamanitra anankiroa a ny anankiray a miandry vokatra be dia be hoe mahazo mpiny be dia be mahazo zavatry ny tany be dia be fa ny anankiray kosa miandrandra vokatra anankiray na roa fa tena hoe kolokoloina karakaraina atavezina ho an'i Jehovah satria ny zavatra matavy dia akasitrahan'i Jehovah ary teto Abela tena nanome zavatra tena tsara indrindra ho an'i Jehovah dia sakrifisy aina nomeny Kaina teto a dia aina tena hoe zavatra tena hoe mararirary ianao mihitsy fa neny Abela zavatry ny aina fa zavatry ny mahafinaritra ny mofo fotsiny dia tsy nakasitrahany Jehovah dia tena nakasika anahy be koa ilay hoe Jesosy a raha tonga dia tia tany izy a dia nefa izy Jesosy dia 12 fotsiny ny ondry voatariny matavy teo amin'ny Jehovah izany hoe zany a ny olona tena hoe akasitrahan'Andriamanitra zany dia tsy ny mahabetsaka fa ny atsarany a dia ny tavy a satria ny tavy tena akasitrahan'i Jehovah ilay mitsetsatsetsy iny a dia Abela ihany koa dia fahamarinana izay pasitera tena nakasika anahy dia makasitraka indrindra miala tsiny fa lavalava kely tahiny Jesosy. Aleloia, tena mamy be aliko lavalava kely ahoana tena mamy sady tena nafinaritra be a dia tsara Jehovah misaotra indrindra makasitraka indrindra anao a nampavy Erika dia Jesosy ane amary fidianao a dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany a dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Doretsika mbola piditra olona hafa manaraka indray ary aleloia ka raha efa indray ary a raha latojo a teo dia metsika azy ny fitenenana ny inona no azonao ambara androany inona ny azonao lazaina. Jesosy taontsika rehetra dia makasitraka anareo mivady tamin'ny tenin'Andriamanitra androany a fa nahakasika nampitombo fahalalana indray a tena nakasika anahy hoe teo amin'ilay hoe samy nanana safidy izy rola fa nanana iobonana samy nanana teo a mety avy amin'ny ray aman-dreny dia samy teo zany sady samy nanana ondry samy nanana vokatry ny tany samy afaka ny asa tany fa indray a nifantoka kokoa tamin'ilay ondry nifantoka kokoa tamin'ny fiasa tany dia ilay hevitra ny ara-panahy moa tena nakasika hoe misy mpanompon'Andriamanitra zany nifantoka kokoa amin'ny ondry izany hoe ampino entiny dia mamana dia mikarakara dia andro aman'alina dia manao ezaka dia makasika anareo mivady aloha ny amin'izay fa anareo dia tena mpiandry tokoa dia tena mikolokolo anay jerijery anay eo foana aleloia mahafinaritra nanatavy anay dia ny tena nanitona ny sainako hoe misy mpanompon'Andriamanitra indray nefa mba tianao fanatitra ho an'i Jehovah ihany fa miasa tany izay zavatry ny tany mampifantoka anazy mibetsaka be fotsiny ny olona dia falifaly izy sy mahazo vola sy ny sisa soatr'izany fa aloha zany a rehefa tianao fanatitra ihany satria mifanatitra dia tena nakasika raha teny pasitera teo fangalana sitraka amin'Andriamanitra dia aleo atao izay tsara satria nampahalela marina Kaina tena mba reraka ihany koa izy a satria ny asa koa izy ny asa tany ny fo maraina koa mety tsy fantatra izay nataony fa nisy ezaka tao a fa nefa tsy nakasitrana dia tsisy dikany akory dia aleo zany manao sakrifisy mafimafy a sarotsarotra manao azy a elaela ray taona vao misy ray a raha tahian'Andriamanitra mahazo kabana roa fa nefa kosa tena tian'Andriamanitra be valeur anatrehan'Andriamanitra sakrifisy a ary atao amin'ilay tena tsisy kilema mihitsy atao amin'ilay tena tsara indrindra nomenan'Andriamanitra dia akasitrahany tsara aleloha dia mahasitraka aminy aleloha raha anao fanatitra azy dia aleloha ilay tsara indrindra nomena ho an'i Jehovah dia ny ondry koa tena kolokoloina aleloha na Jesosy tahony. Aleloia be a mankasitraka indrindra anao a raha latojo a anaty izay fizarana fahatsapana mamy be izay a Andriamanitra manaiky pasaona any amary fitianao a mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Mbola misy izara fahatsapana hafa ato a dia rehefa tonga ato ary a ny nanavavitsika
dia ndao metsika azy avy hatrany ny fitenenana marina tiana anao ny fitenenana ina azonao ambara tao anatin'izay. Makasitraka pasterana ame fitenenana makasitraka an'ireo faty fa tena tsara be mihitsy ny toriteny indray tena nanamarika anazy zany le afatra ho an'ny mpanompo rehetra ankehitriny hoe mijery ny kalitao fa tsy ny abetsahana no jerena tsy misy dikany manao batisa olona 100 na 200 raha tsy fantany akory ny antony anaovana an'ilay batisa fa aleo manana ondry vitsivitsy nefa matavy sy voakarakara tsara voadio ao anatiny daholo ny zavatra rehetrarehetra zany toy izay manao zavatra maro nefany tsy misy aina tsy misy sakrifisy akory ny atao amin'ny zavatra iny dia eo ihany koa zany le resaka fahendrena tena nakasika anahy hoe dia inona zany le n'Andriamanitra inona le n'Andriamanitra raha mirongatra loatra ny mpanompo sampy sy ny aizina rehetrarehetra ao Madagasikara dia isika mpivavaka koa nefany ohatran'ny manao vavaka miambahamba dia tsisy intsony le n'Andriamanitra fa aleontsika manoloana ny fanompoan-tsampy dia tena hoe manome ny tsara indrindra ohatran'ny ataon'ny zareo mpanompo sampy koa zany manome tsara indrindra an'Andriamanitra mba handreseny mpino ny fahamaizinana ary ihany koa mba hoe hamesantsika ny tsara an'Andriamanitra fa aleo koa sady hoe manome tsara toy izay manome zavatra vita faingafaingana zavatra ratsy an'Andriamanitra fa tena jerena tsara kalitao dia ny tanjonantsika dia Jehova matoantsika tonga ety dia rehefa mikarakara zany hoe rehefa manao asan'Andriamanitra dia tena atao izay atao zany le hoe sakrifisy araka ny tenin'ny pastera teo aina misy aina ao anatiny ao mahafohy aina misy fikarakarana be da be eo anatrehan'izany araka ny tenin'ny zoky mampionina teo hoe misy fikarakarana isan'andro famahanana fandiovana ary tena hoe misy faharetana kolokoloina tsara izy dia teraka dia apatavezina tsara mihitsy dia fahatelo farany tena nanamarika anahy hoe mbola tsy tonga akory ny sakrifisy nataony Abela zany dia efa fantatr'Andriamanitra hoe ito no marina ety masoko no ankasitrahako eto masoko ohatrany tena nanamarika zany hoe hitan'Andriamanitra ny ao amin'ny fotsika rehetrarehetra ao mbola vao manao zavatra tsika ao anazy dia fantany ny ao am-potsika ao dia mankasitraka dia bon sabat daholo dia tany tompo daholo tsika rehetrarehetra. Alleluia, mankasitraka ny ilanao ranavavy marina tiana tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay Andriamanitra manakaiky fahasalamana maro tianao dia mitomboza sy fahasalamana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Zao ataontsika ty mialohan'ny idirantsika anatin'ny idirantsika anatin'ny Voici un smartphone. Idirantsika anatin'ny vavaka sy ny vavaka famaranana na vavaka ny firenena dia ndeha ataontsika ity raha mahafinaritra be ity anao ny sitrakao. Alleluia. Anao ny sitraponao anao ny sitrakao Andriamanitra. Alleluia. Dia andao ary nanao finaritra tsika rehetrarehetra misaotra rehetra tamin'ny fizarana fahatsapana fa mamy be fizarana fahatsapana Jesosy ihany amaly fity nareo tsirairay avy. Nanao finaritra daholo ary. Anao ny sitrakao. Anao ny sitrakao.
Alleloia. Ampahafantaranay ny didinao Andriamanitra, ampahafantaranay ny lalanao. Ampianaro zahay isan'andro isan'andro hanao ny sitraponao. Ampianaro zay isan'andro isan'andro hanolotra ny tsara indrindra ho anao, dia ny tenanay ho fanatitra velona ho anao Andriamanitra. Eny Jesosy malalo, rehetra zay amin'izao sabata masina izao tonga manatona anao, tonga miantso ny anaranao. Anakaiky kokoa anao indray amin'ny seza fiandriananao, dia ampianaro zay ampianaro zay hay anao ny sitraponao. Ampianaro zay hay hitondra an'ilay fanatitra matavy izay anitra kasitranao Jehovandriamanitra. Da io hatrany zao fandarana zao mba ho tahaka ny Abela, mety elaela fa elaela hanolotra ny zavatra tsara ho anao Andriamanitra. Manomboka aminay mpitarika ka hatramin'ny izay rehetra tarihana, dia engany mba samy ondro matavy, tena hoe hodorana ho avy, hodorana eo anatrehanao, ho fanatitra akasitrahana hiakatra eo ambavolinao Jehovandriamanitra. Dia laza sy ny sotra tsy mivolanitra anao misotra tamin'ny fataterana fotoanandroany, tsy tapaka ny fandarana, ary totoza somatsara hatrany no ny fahasoavanao rery ihany. Ka dia anao rery ihany nidera sy nihaja sy mivoninahitra mandrakzay. Ianao ane Jehovandriamanitra, ianao ane Jesosy Kristy Tompo hijery manokana ireo izay tonga teto androany, dia hamaly fity azy ireo tamin'izao sakrifisy izay nataony. Fahafoizan-tena, fahafoizana torimaso, fahafoizana fotoana nanaraka izao fandarana izao. Ianao hamaly fity ny tsirairay avy ho voninahitra ny aranao rery ihany. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Mampandrosikana babitsika Ingrid Rodriguez hivavaka amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anao fitenenana. Alleluia. Mankasitraka pasterana be fitenenana dia hiaraka hivavakantsika amarana fotoana sy ho amin'ny firenena. Jesosy malalo, saotranao izay Jesosy tamin'ny fotoana rehetra tamin'ny teny ity. Isaorana ianao satria dia totoza somatsara teto ny fotoam-bavaka tamin'ity anio ity. Isaorana ihany koa ireo mpanompanao izay
ataonao fantsona na pizza ny afatra masina izany amin'ny tsirairay avy izay tonga nanaraka izao fandarana izao. Eny Jesosy manaro tena hoe zava-dehibe, tena sakafo fanahy mahavelona koa ny teninao. Ary androany Jesosy malala dia mampianatra anay ianao Jesosy mba tena hoe hanana faharetana. Raha te hanana zavatra tsara dia mila ihany koa natao faharetana, mila fikolokoloana tsara. Ary ny fanatitra sitrako koa dia ny fanatitra tena ankasitranao Jehovah dia zavatra natao misy fahafozana fa tsy zavatra hoe mora vita, mora azo vetivetika eo. Ary ianao dia Andriamanitra maharitra ihany koa. Dia misaotra anao izay Jesosy ny amin'izany teny izany. Dia rehetra izay Jesosy manaiky koa izay ondry mitarihanao mandrakariva. Ary manaiky izay Jesosy malala ny ampianarina amin'izay lalana tokony ho alehanay, amin'izay toetra tokony ho toe-po, toe-panahy, toe-tsaina mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria amin'ny alalan'izany no hahatonga anay ondry matavy tonga mifanatitra ankasitrahana eo anatrehanao. Dia ampianaro tena hoe ampankatoa mandrakariva izao teny izay nomenao anay izao, mamolavola anay tsirairay avy mba tena tonga anay ondry matavy eo anatrehanao. Raha toa izay ka mandray mankatoa ary miaina amin'izany teny izany. Dia nizaniza tonga teto tamin'ny teny ity Jesosy dia mifanahy-masonao ny ampitoetra sy hanondraka izany teny izany ao koa ny tsirairay avy. Ary atonga ny tsirairay avy hanana fandinihan-tena Jesosy malala. Tsy ho voafitaka, ho voarebireby ny mitarika hafa ny hoe aty be vokatra dia toa hoe avy mety tentetina izy. Fa aminao dia ilay vitsy nefa tena nikolokoloana, tena nandaniana fotoana natao ampitiavana satria dia ho fanatitra ho atolotra anao Andriamanitra. Dia misaotra ny amin'izany teny izany. Dia ankehitriny izay Jesosy malala dia mitondra ambavaka koa ny firenenay. Hitanao Jesosy malala satria ao amin'ny firenena tena hoe miparitaka izany ondry mpiandry tena hoe mamana mivariana fotsiny amin'ny hoe mahazo ondry betsaka tahaka an'ilay hoe legioma vokatra ny tany fotsiny fa tsy mba misy ondry matavy raha jerena amin'ny zavatra misy amin'ny firenena iny. Fa dia apetraka am-pelantananao Jesosy mba tena hoe ho mpiandry tsara, hikolokolo ny ondry vitsy, ilay ondry vitsy izay novidianao Jesosy dia ampanjakao amin'io firenena io fahamarinana sy ny toe-po mankatoa mahay mihaino ny feonao Andriamanitra eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Dia izany mba entinentina hatrehanao. Ary izay rehetra nataonay teto dia natao ho voninahitry ny anaranao. Raha tsara keto izay dia fanatrehanao ny amin'ny sambatan'olona ho amin'ny isa-tokantrano dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo Sabata no anaovana izao vavaka izao. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra raha Vavaingilina Rodriguez na vavaka mamy be izay nentinao. Jesosy mahavity mitombotsy sy fahasoavana hatrany. Mahaiza foana miasa ny tompo. Misaotra ny mampinona tamin'ny toriteny. Misaotra betsaka ny Kodanila tamin'ny vavaka fanombohana. Misaotra nareo rehetra ny zara-pahatsapana sy nareo rehetra izay nanao commentaire ny ray anjara sy nareo rehetra izay tonga teto androany. Jesosy any mahaly fitenareo mitombotsy sy fahasoavana hatrany. Mahaiza foana miasa ny tompo. Misaotra ny amin'ny teny mamy sy fankasitrahana izay ataonareo. Jesosy amaly fitianareo tsirairay avy. Raha mbola sitengany amin'ny ranolanitra Jesosy ka tahiny tompo venana somatsara tsika dia rehefa avy eo amin'ny 7 maraina tsika dia efa hiaraka eto miaraka amin'ny Lala Tojo sy Lala Jonathan avatsy Allemagne amin'ny vavaka amin'ny fandarana commencement akira sy famitiny ny toriteny nandritra ny herinandro. Amin'ny folo sasany tsika miditra anaty Zoom anaty commencement, amin'ny roa sasany ndretsika miditra eto amin'ny live amin'ny fotoam-bavaka sy ny toriteny sabata. Samety tahiny tompo daholo akiradio.radio145.com, akiradio.radio145.com fanameno nonjapeo akiradio toriteny kinatiny telo amin'ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina, amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina. Samety tahiny tompo daholo tsika. Amen.